Izy ny délégation amina avy ao Afrika Atsimo ao ahitana ny sehatra miankina ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara ho avy eto amintsika izy ireo zany ary liana amin'ny tetika sapapandrosoana samihafa raha tsika ao anatin'ity fanazavana ity ny fanazavana izay hoentin'ny lehiben'ny maso ivony Afrika Atsimo izay miasa sy monina eto Madagasikara momba izay. From the 4th of March 10th of March, we'll have a big South African delegation of the private sector, government, banks and development banks coming to Madagascar to look at the different projects, particularly infrastructure, development, rail and road. Toy ny conférence investisseurs izay natao tany Afrika Atsimo tena zava-dehibe dia hoe inona ny atao taorian'izay tena misy tokoa ny azo lazaina hoe dingana irosoana mankany amin'izay fanamafisana ny fifandraisana ara-barotra izay amin'ny Afrika Atsimo sy Madagasikara. Vaovao tsara zao dia amin'ny faha-efatry ny volana Marsa ka hatramin'ny faha-10 ny volana Marsa dia isy délégation avy any Afrika Atsimo izay ho avy eto Madagasikara. Ireo délégation nareo dia avy eo amin'ny sehatry ny resaka fampandrosoana fampivelarana ny resaka infrastructure, fanamboaran-dalana sy ny namany.